Zay ny amin'iny fa vaovao hafa tanteraka kosa indray isan'ny fanambogoavana izay napetraky ny filohan'ny lavitry ny mpisolo vavy eto Madagasikara niady amin'ny kolikoly. Ankoatr'izay namafisiny ihany koa fa tokony averina ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy ny fitsarana eto an-toerana. Io moa no nisongadina nandritry ny fianianana eo amin'izany toeran'ny filohan'ny lavitry ny mpisolo vavy izany indray. Niady amin'ny kolikoly ary fanamafisana ny fiarovana ny manandrara eo anivon'ny fitsarana no lara-pameana nambara ny maître Hubert Arson androany taorian'ny fianianana nataony amin'ny mahafilohany io lavitry ny mpisolo vavy azy indray mandritry ny roa taona manaraka. Misy programme avao entina anatin'ilay fitantanana zao fa misy ihany koa fanomezana ny fanatoka teo amin'ity fitantanana ity kamba zany no tena hipetraka amin'izay ilay hoe carpa zany satria efa naraka lazatena teo sy lalàna zany efa vita efa manao fanomanana ara-teknika zany zay faharoan'izany dia mametraka kosa zay zao ny tranon'ny mpisolo vavy any amin'ny faritra rehetra zany satria mba ahafahany vahoaka tena mahafantatra zany zay zany anaty programme dia misy lalàna samihafa koa zany zay nentinay efa nitolonina teo ny lalàna mahakasika ny paikadieloka zany satria iny tena mampitaraina ny vahoaka matetika rehefa voantso any amin'ny polisy na gendarme ny fomba fandehan'ny rahany any io dia efa vita zany miandry ny famoahana anazy fa lazana firenena teo dia ao anatin'ny miasa zay fatao ihany koa zany ary tena anisan'ny lehibe dia niady amin'ny kolikoly io zany tena anisan'ny tena hoe anaovana anokan'ilay fotoana lehibe zany ady amin'ny resaka kolikoly io zany tena efa tonga ilay fotoana zany mba rehefa mitena lohaniny amin'izay ao anatin'io zany resaka rabateur zay tena mameno fitsarana tany Tomasina angamba hitanareo zay fa nisy efa nanomboka ny opération zany dia toy amin'ny faritra rehetra izy io. Laza ihany koa maître Hubert Arson fa taratry ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fitsarana ny fisiana fandorana fitsarana nambara ny fahalalana fanamamerina ny fahatokisan'ny vahoaka ny fitsarana izay ny fanamafisana ny asa fiarovana. Fandorana fitsarana zavatra monsieur reo dia ny vahoaka zany mahatsiaro izy rehefa tonga anohan'ny fitsarana indraindray mihevitra izy fa hoe tsy voaro izy zany na ianao zany manana zo ianao efa rehefa tonga anohan'ny fitsarana ianao dia indraindray ohatra voafafafafa fotsiny ilay zonanao hiary tena malalaka zany dia izay zavatra izay zany no averina amin'ny laoniny hoe amenan'ny toerana zany ny asam-piarovana. Manatena ny filohan'ny olavitry ny voan'ny lalàna manitsy ny paikady momba ny eloka ity lalàna ity izay nolanininy teo anivon'ny parlement nandritry ny fivoriana tsaram-potoana voalohany teo.